Ny fanandrefy tamin'izay ihany koa ny hetsika ny tanterahana teny amin'ny zaridaina Antaninarenina teto indray dia ny fikambanana antsoina hoe Rotary Club Antananarivo Anga niaraka tamin'ny Bureau-paritra misahana ny fizahantany Analamanga no niarany salahy nanatantera hetsika teny amin'ny zaridaina Antaninarenina tendry atao anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny filaminana sy ny fandavana ny herisetra raha ny tsikaritra teny an-toerana teny maro ny lina atao anatin'izany. Tamin'ny alalan'ny fizarana tantely no nentin'ny Bureau-paritra misahana ny fizahantany eto Analamanga na ny Ortana sy ny Rotary Club Antananarivo Anga nanamarika ny andro iraisam-pirenena ny filaminana sy ny fandavana ny herisetra teny amin'ny zaridaina Antaninarenina. Ho famerenana ny soatoavana malagasy ny tanjona amin'ny alalan'izao hetsika zao. Zay dia anisan'ny foana hoe mivohitra ny resaka soatoavana eto amin'ny amintsika malagasy. Ka androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana dia voizinay dia soatoavana. Iny moa le soatoavana dia tsy dia ny fizarana tantely, ny fanolorana tantely amin'ireo mpiara-monina amintsika. Tadio fa ny ray aman-drentsika teo aloha rehefa tonga amin'ny tranony ianao dia miteny zareo hoe hosora tantely. Izay soatoavana zay dia adinontsika amin'izao fotoan'izao fa lasa voasolon'ity hoe ara-pomba malagasy dia vola nomendrareo nefa ny tena izy tamin'ny fomba malagasy dia ny tantely moa zany dia mariky ny fahataperana sy ny fahatsarana indrindra. Tafiditra ao anaty sehatra iasan'ny Rotary Club Antananarivo Anga tokoa ny resaka filaminana, firotsahana sehatra ary fitadiavana vahaolana amin'ny fifandonana. Soatoavana malagasy zay tandolo ny Ortana ary amin'ny malagasy dia zava-dehibe zay. Fa ny fiara-miasa moa dia nifandrinan-dalana tamin'ny hoe anisan'ny axe stratégique ny Rotary International ny hoe paix, prévention et résolution des conflits. Dia mifanindry mihitsy zany izy ary mba tianay nirahana ho atao manokana mihitsy zany ny fankalazana. Tsy ho vitan'ny androany ihany fa ho mandavan-taona ary atao hoe symbolique ihany izay zavatra raha toa voalaza teo hoe ny tantely amin'ny vokatra mamy amin'ny fifandraisan'ny samy olona dia mametraka sy mihamandraka-riva ny fandriam-pahalemana zany ny hevitra tiana hoviziny androany ho an'ny olon-drehetra. Nahaliana ny olona tokoa ho ity hetsika fizarana tantely maimaimpona ity izay nitotsaina araka ny fomba tena malagasy teny amin'ny zaridaina Antaninarenina. Nandray anjara mavitrika tamin'izany ireo olom-pirenena maro samihafa tonga teny toerana.